Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary dia misaotra anao manaraka izao fandaharana izao izay entiko ampisehoana ny fomba fampiasana fiinstalena hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny baibolitsika satria ny tanjoko zany dia mba afaka ianao mampiasa izay rehetra fonctionnalité misy ao amin'ny baibolitsika tahaka izay fampiasako isan'andro dia mba hahitanao ahafahanao mifehy tanteraka ny teny ao anatin'ilay baiboly. Ity zany no lanceko amin'ny telefona nanaovana ny démo dia mazava ho azy ny zavatra voalohany atao zany dia miinstaller ny baibolitsika any amin'ny Google Play. Hitantsika zany zao miditra amin'ny baiboly amin'ny Google Play dia mapiditra mitape hoe baibolitsika i-télécharger an'izay application zay. Raha hitantsika zany amin'ny cliquer an'ity tsika dia mbola tsy misy ao anatin'ity telefona ity, cliquer-ko installer. Tsy dia mavesatra izy io fa kelikely ihany 184 mégas satria io ny version io ny capacité maximale azo apetraka any amin'ny Google Play. Izay zany ny antony ilantsika hoe ressource reny le MP3 reny audio sy ny sisa zany tsy misy, tsy afaka alefa any amin'ny Google Play fa tsy maintsy anaty ressource zay ny ilantsika le hoe amin'ny telefona. Cliquer-tsika ouvrir avy hatrany dia mahazo isika cliquer autoriser ty mba ahafahany miaccéder amin'ny dossier anao dia io ny baibolitsika par défaut zany io dia tsy misy an'ilay ressource ohatrany hoe ny teny fiainana, tsy misy ny hira audio, ny audio tsy misy reny le base de données na sémantique sy ny sisa reny tsy ao anatiny reny satria mavesatra loatra dia any amin'ny ressource no apetraka. Fa raha ny azonao atao zany dia mijery ny baiboly tahaka zao maka ny karazana baiboly hafa izay tianao ohatrany hoe baiboly amin'ny teny hébreu, click go avoainy andininy sy ny sisa ato ianao afaka misafidy ny andininy 12 ka hatramin'ny 13 ihany no ataoko avoay ireo andininy dia mahazo an'izay ianao. Fa ny feo zany dia tsy mahazo, tsy mandeha ny feo hitanao KJV edy note fond raha ho an'ny hébreu na ny malagasy na ny grika, ka ny grika zany no anomboantsika hakana azy. Fa ny zavatra voalohany tsara atao zany dia micréer ny dossier any amin'ny amin'ilay telefona anao. Ka zay zany no ataontsika voalohany indrindra dia lancenao zany mes fichier dia supprimeko zany aloha ity baibolitsika zay nanaramako teo aloha ity. Rehefa avy eo zany ato daholo ny ressource dia rehefa hitatsika dia iny no ampiasaina lasa micréer zany sika makato amin'ny stockage interne anao dia atomokanao micréer dossier. Créer dossier dia antsonao hoe tout en majuscule baibolitsika créer dia manana baibolitsika ianao dia ao zany ianao no manomboka amin'izay miajoute ny dossier. Ohatra ny dossier voalohany grika iny no anomboantsika, iny zany ny audio grika, ny audio hébreu, ny audio gasy MG, ny toriteny ity obligatoire, ity zany tena obligatoire maintsy ataonao ity toriteny ity. Re sasany reny tsy manina raha ohatra ka tsy de ilainao. Dia ny teny fiainana, teny reo zany no dossier tokony hanananao. Dia rehefa azo iny dia mivoaka amin'izay tsika dia lancena indray ny baibolitsika izy ty. Dia eto ianao ny zavatra voalohany, ity no zavatra matetika tsy hitan'ny olona mandeha amin'ity menu cloche ity ianao amin'ny voalohany tsy maintsy manambara an'ilay application baibolitsika hoe aiza ny ressource dia ilay toriteny par défaut no alainao. Dia miditra zany ianao amin'iny rehefa amin'ny toriteny dia maka izy io choisissenao zany ny ato dia maka ianao ny baibolitsika dia maka ianao ny toriteny dia iny ny choisissena choisir ce dossier autoriser. Zay ny etapy tena essentiel ilaina. Anomboka mpiditra amin'izay aritsika ny audio dia lasa manokatra mail aho satria ato amin'ny mail no misy an'leny le ressource reny. Ny halaiko zany dia ity grika ty satria io ny mba kelikely io tsy dia mavesatra 400 mégas fotsiny vetivetika fa sahala amin'izao ihany ny hafa efa ameko daholo ny lien mba hahafahanao maka an'ireny le ressource reny. Efa naka moa zany fa tsy manina téléchargeko fa nyroany indray mba tena ahitanao anazy izay fomba tena ahafahanao mampiasa azy. Dia ireto lien reto zany ameko anao ny hébreu 800 mégas eo ny MG 2 giga mavesabesatra fa
raha ohatra te hanana any reny anao mba manao écoute any amin'ny bus na eny an-dalana de mba afaka manao écoute na baiboly anao am'izay fotoana zay de lasa zany vita zany zay téléchargement zay de avy hatrany de sokafatsika ny ao amin'ny non pas ça sokafatsika ny mes fichiers dia any amin'ny téléchargement normalement zany no nakany an'le izy de ity zany zao le point zip double cliquenao izy de io ny grika de ohatsika hoe extraire de extraire ao amin'ny grika 1 izy a de lasa izy zany a manao ny extraction ny fichier mp3 rehetrarehetra ny fichier mp3 ny grika zany a no alaintsika dia rehefa azo zay a de iny rehetrarehetra iny copietsika makany amin'ny lay ressource atsika de io zao ny grika de ireo zao izy ireo somary ataotsika de sélectionner tout a de maka ataotsika hoe tout a dia ndraha somary akisako kely ty fa manakona ny anina déplacer tsika makany am'lay dossier ananantsika izay ny créer-tsika atao amin'ny stockage interne baibolitsika dia grika moa lay izy a de déplacer ici de lasa déplacenao daholo de reo le fichier tokony zavatra mp3 zany mitanao ato fa tsy dossier akory raha zay de tsy mandeha ny application anao de lasa am'izay tsika milancer an'lay baibolitsika normalement zany zao ny hébreu zany zao tsy mandeha satria tsy ny hébreu no alaitsika fa raha maka atsika baiboly anankiray amin'ny teny grika ohatra ity par défaut cliquer ok de raha maka zao tsika ohatra ny io zao Matthieu fa aka zany tsika hoe anankiray marka ohatra toko faharoa clique ok avay reo andininy reo zany a dia raha lancenao de mandeha ny audio avy hatrany de hitany a de mandeha zany ny audio raha ohatra dikanao daholo zany ny MG sy ny nama ny MG zao hatram'izao tsy mandeha satria mbola tsy nalaitsika fa ampisehoko anareo rehefa avy eo am'lay dossier anankiray a dia tokony mandeha daholo io zao tsy ao satria mbola tsy nisy zavatra any anatin'le dossier MG malagasy zavatra logika sahala am'izay zany a no fampiasa dia raha mijery zany tsika zao ndray ny péricoupe ndray zany mijerentsika am'izao a raha misafidy zany tsika ny daty ny 26 ohatra ny amin'ny 26 zao a raha jerentsika ny ato a taridalana de tsisy nininina fa azonao atao ny micréer ny taridalana ho anao manokana ao anatin'ny telefona anao rery zany zay ny zavatra atao zany de am'izay fotoana zay de maka toriteny anankiray isika ny fanaoko moa matetika dia mampiasa ny pastora tody fa ny anao manokana zany de manokatra Facebook a zany dia mitady ny ato amin'ny teny fiainana ho an'izao tontolo zao de maka ity zany nalaiko zao ohatra alady faharoa izy ty fa tsy maninona akory a io no ampiasaina tsy de zay ny tanjona zany de fa mampiseho anao a ny fomba fampiasana any anaty presse papier izy zay de miditra amin'ny baibolitsika am'izay anao a lancenao ny baibolitsika dia ato am'ty ity sermon éditeur ty a cliquenao de collenao eo lay toriteny coller de io izy io de iny zany a amboamboarinao am'izay ohatrany hoe amboamboarinao ny titre mba tsy de andany andro loatra zany a de tsy de tena hiditra ifonce am'izay a fa ataoko hoe gras fotsiny ty zay fotsiny zany no ataoko de ajanoko ny amby anjaranao no manamboamboatra hitanareo le zavatra nataoko tany am're partageko alefako reny a misy amboamboarina asina loko asina inona sy ny sisa fa tsika zany maika de tsy de tena andany andro am'izay aloha de enregistrenao le izy enregistrenao am'ty dossier save as HTML de io izy miteny HTML enregistré de makato amin'ny mes fichiers am'izay anao ato amin'ny mes fichiers ato amin'ny téléchargement nametrahany azy par défaut téléchargement ty izy ty de io le point HTML de io zany renomenao ifanaraka am'ilay anarana izay a azo nampisehonanao tary de sélectionnena cliquer renommé de ny anarany le nataotsika alahy telo manar passe dia underscore 2 satria taona faharoa de ny extension ovainao txt renommé modifié
de copienao am'izay iny am'izay zany no copienao io izy io manokatra foana moa izy par défaut ity am'izay zany déplacenao makany amy toriteny de makany am'lay baibolitsika ianao stockage interne baibolitsika stockage interne baibolitsika toriteny de déplacenao ato izy zay tompoko ny etapy atao dia rehefa manokatra baibolitsika am'izay zao ianao amin'iny perikopa iny de avy atrany de io no hitanao fa io no hisokatra io zavatra nataonao io 26 clique ok de ataotsika ngezangeda ty ohatra ny fonte de midina andalanatsika midina de io le izy taridalana jereo fa tsy nisy zavatra nataotsika ambinambony akory fa natao naveratsika mba io par défaut de anjaranao zany manatsaratsara azy fa zay ny zavatra ilaina sy ataonao rehefa hanatsara ny zavatra atao anatin'ny baibolitsika anao zay fotsiny ny etape raha ohatra ka hatreo zany vitanao de efa mahavita ny 50% ny fonctionnalité ny baibolitsika anao fa mba ampisehoako anao an'izy complet izy rehetrarehetra zany de zao ho fafako ity le baibolitsika ity satria efa mananao baibolitsika izay efa maro ny efa feno ny zavatra rehetrarehetra ity nataoko point hold ity zany ty baibolitsika ty zany supprimeko am'izay satria nampisehoako an'lay fonctionnalité fotsiny nylaiko an'iny de cliquer renommer de asoriko zany io point hold io de ataoko io ny tena vrai baibolitsika misy ny ressource rehetrarehetra raha cliqueko zany io de hitanao fa misy ny grika iny le nijerentsika reo le fichier grika misy ny hébreu reo le mp3 ny hébreu misy ny mg reo ny mg misy ny ato amin'ny teny fiainana reo ny zavatra ao anatin'ny teny fiainana misy ny toriteny de reto ny base de données ny toriteny metave ny onx sy ny sisa ato daholo de tokony complet zany zao ity baibolitsika ity izay ananako am'izao fotoana zao de lasarytsika ilancer an'lay baibolitsika de ampiseho azy aminareo am'izay ny fampiasana azy baibolitsika zany zao raha ijery anao par défaut izy amy teny gasy mandeha fa tafantaro fa ato koa misy baiboly amin'ny katolika baiboly ny diem zany hoe dika teny ombonany eto Madagasikara iny zany ohatra no nijerentsika amy clique go ianao fermeko baibolitsika cliquer baibolitsika isika dia io zany mg par défaut de raha ohatra ny hoe maka ianao ato ianao ny safidy micliquer am'ty bouton ty de ato ianao ny maka ny mombamomba ny chapitre de ny boky zany de afaka ataonao ny old testament nouveau testament na trier par ordre alphabétique ilay boky raha trienao par ordre alphabétique zany de mahazo anao ohatra ny hoe Zefania jerentsika toko voalohany ohatra go dia avay reo andininy de ireo zany ny eo amy Zefania raha ohatra ny andininy tianao alaina fotsiny zany ohatra ny hoe 11 12 13 fotsiny ohatra cliquer ok de hoe avay reo andininy de reo izy reo de raha mikliky am'ty ianao cliquer ela de reo ny commentaire mahakasika ny chapitre io de reo ny zavatra azonao ao anatiny raha mikliky amin'iny raha manao clique droit ianao am'ty ela zany tsindriko ela amin'ny telefone le izy ohatra ny averiko ndray adenio ka raha ohatra zay tsindriko elaela sala am'izao le izy de reo ndray meny mémoriser ces versets raha ohatra ny hoe tianao mémoriser na partager ces versets hitatsika zay rehefa aveo prendre une note manuscrite raha mananany ianao de afaka manoratra am'lay izy ohatra ny hoe io zao nandramatsika satria mety zavatra vaovao de afaka misy stylo ity telefonako ty dia avy atrany de afaka manoratra zany eo zany no manoratra zay inona moa Jacob sy ny sisa ohatra de afaka mahazo an'izay anao de enregistré hitanareo fa sauvegarder iny note iny dia
mijanona lasa misy an'iny note iny zany a ny anao iny zany ny anankiray afa vaovao de ty hoe copier une plage de verset azonao atao zany micrée ohatrany hoe io anankitelo io reo zany clique anao de ato anao manana choix misafidy ny format ohatrany hoe format réseaux sociaux format numérique arakaraka an'izay tianao a dia afaka micliquer copier anao a am'izay fotoana sélection une version de afaka copier anao iny format iny dia hitanareo fa copier zany izy a am'izay fotoana zay. Oui satria mbola lay photo mbola tsy io mantsy magaga satria amin'ny versionko amin'ny telefonako anankiray fa misy ny option anankiray micréer carte postale de izay nahagaga hitanao somary very atao satria mbola tsy nalefako any amin'ny Google Play izy fa ato zany misy hoe créer carte postale de azo icréena carte postale iny zavatra iny reny zany zavatra azo natao dia mazava ho azy mandeha zao ny feo Genesis na fiandohana mandeha ny feo satria efa ao daholo ny rehetrarehetra dia ato ianao amin'ny tadiavo zany raha miteny terme ianao malagasy sy ny sisa fa ny tena zava-dehibe ry havana de ty dictionnaire baiboly malagasy ato ianao no mahita raha anomana toriteny ianao de ohatrany hoe korisiana voalohany ty jery ny votoatiny mahakasika an'izay dia mahazo ny zavatra rehetrarehetra ao anatiny ao anao de afaka cliquenao ny lien de mahita tsy mila mivoaka anao zany fa mikliky eo fotsiny de mahazo tanareo reny daholo ny lien ao anatiny ao iny ny zavatra anankiray tiako mba ho tsindrina amitsika zany ny hira koa zany de afaka mitafidy anao eto ny misy zavatra tadidinao fotsiny zany ohatra ny hoe amboary misy zavatra tadidinao de hitanao de eto zany ianao de mahazo raha mijery reo zany misy hoe amboary ao anatiny ao dia sélectionnenao cliquenao tadiavo de io mipoitra io zany le izy de afaka enonao ny hira momba izay iny zany efa par défaut ny hira ny feon'ny hira zany efa ao satria midi kelikely any lay fichier ny pericoupe moa iny efa nijerentsika iny dia mahazo ety ambony iny zavatra tiako tsindrina amitsika koa zany de zao ny fitsipika ny FLM reny zava-dehibe ilaina amitsika ny tiona liturgie FLM ny boky ny mpiandry tsara nanana efa nananao ato anatiny ato ireny zavatra reny ty zany efa hitatsika ity zany manova ovainao ny format ohatrany hoe en français indray nanao tianao anaovana an'le menu na en anglais ataoko ajanoko malagasy any de ny AMOLED pure dark ohatra ny tiako anao hiditra amin'ny ny option ato am'izay zany tsika ny option ato de ny teny fiainana iny isan'andro zany anao de mahazo teny fiainana de afaka mihainanao tadidio fa efa nadika antsika ny MP3 n'io teny fiainana io any raha tsy nalainao zany de tsy mahazo nin'iny am'izay fotoana teny ihany koa ao anatin'ilay baiboly malagasy de afaka mahazo fotoana zay ny ampitahao raha misy teny ohatrany hoe ny Samuela voalohany tianao ampitahana amin'ny KJV amin'ny gasy amin'ny teny atandroy amin'ny diem amin'ny MGK amin'ny KJF amin'ny NBS ny sisa amin'ny inona ny zavatra amin'ny teny gasy ny sisa dia ao ianao no mampiasa azy calendrier DSS dia ato ny calendrier ny DG scroll azonao ampiasaina pure KJV search ny pure KJV search zany dia manao recherche amina teny amin'ny KJV par défaut moa fa ny gasy koa azonao ampiasaina misy malagasy ato raha ohatra ny hitady zany ianao hoe Mosesy any amin'ny Genesis misy teny hoe momba ny Mosesy any amin'ny Genesis de lao Genesis sélectionnenao de tapenao hoe Mosesy fotsiny tianao tadiavina any amin'ny Genesis de run search de tsy misy any amin'ny Genesis any amin'ny Exodus hoe efa misy Mosesy de reo 294 grâce de jereo fa raha multiple na 7 le izy de avy hatrany de amboariny ao anatiny ao
zay ny mahakasika ny amin'ny KGV ny tena hitanao ny reny paterne be de be amin'ny 7 reny ny ao anatiny ny pure KGV search zay Vesmartburian ny tanjony ty Vesmartburian ty rany de manao recherche sémantique zany misy fonctionnalité be de be atao fa offline izy ty zany hoe tsy mila internet akory tsy mandeha amin'ny internet anao fa adikanao rehefa ao anatinao fa ao aminao le ressource rehetrarehetra de afaka mampiasa anao zavatra voalohany atao zany de cliquer amin'ity initialiser ty anao mba ahafahany mametraka ny moteur rehetrarehetra raha ny KGV zao ohatra ny mitady zao hoe serpent pole dia manao recherche sémantique izy am'izay fotoana zay ny recherche sémantique zany de misy base vectorielle de reto ny taux de ahitany azy zany 45% zao ohatra ny misy de atsika fa any amin'ny numéro toko fa raiky amby roapolo de ny avantage ny mampiavaka an'ity application ty zany amin'ny hafa dia izao afaka manao recherche sémantique koa ianao amin'ny teny gasy ohatra zao hitantsika hoe zanaka maditra aizany mety misy ahafahanao mahazo an'izay de raha jerentsika zany za de reo de nitsangana ny zanak'Israely sy ny sisa de mahazo an'ireny ianao de azonao ampina afaka hoe 30 le résultat manaraka sy ny sisa tena janiko amina 153 ny résultat satria raha be loatra indray le izy de mety verysika azonao atao amin'ny KGV azadiny ty initialiser rehefa manao ny nouvelle recherche anao ny conjugateur hébreu raha mampiditra teny anao atao ny hébreu de conjugueny sahala am'izay koa ny grec ny hébreu ny morphologie YouTube sermon ananatsika io raha manana connexion internet anao de afaka mitady inona daholo ny toriteny nataony io zao pastora Davida ohatra ny no azy koa fa afaka mijery amin'ny hafa ihany koa ianao ny révision na mémorisation prise de note manuscrite reny moa fahitatsika KGV semantic search ity indray zany de recherche par catégorie ohatra ny rapture zao tsy anaty ny trinity zao tsy anaty baiboly zany nefa ny manao recherche sémantique ianao dia afaka manome anao ny momba an'izay izy de reo zany hitatsika ny mahakasika ny recherche sémantique amina terme izay tsy ananana de hitatsika fa misy zavatra be de be azo atao na ataonao concept le izy na mampiasa full search texte anao ary amin'ny teny gasy tadidio fa na KGV na amin'ny gasy ihany koa de afaka mampiasa an'izay ianao ny NT Vesmartburian ity indray zany de ahafahanao amin'ny nouveau testament ihany mba ahafahanao manao comparaison le grec sy ny KGV de afaka mampiditra anao terme eto dia manao izy ny ohatrany hoe KGV love dia speaker Jesosy inona ny zavatra rehetra teny Jesosy mombana love dia recherchetsika andraso andramako hoe speaker Jesus hoe ny base de données ako angamba mbola ity zao ny base de données ny NT Vesmartburian zao tsy ao anatiny tsy ao iny zany de zay ny mahatonga anazy tsy mahita saramy tsy mahita izy raha vao tsy adikanao ao zany le ressource amin'ity zany tsy ao lay ressource na base de données amin'ny KGV word compteur ity indray zany dia manisa ny baiboly KGV ka hatramin'ny farany raha jerenao ny révélation hatramin'ny farany zany révélation dia mahita an'io chiffre 7 amen moa zany ny farany any amin'ny baiboly de rehefa jerenao de izy reo 823 isainy manisa ny teny rehetra ao anatin'ilay baiboly izy de io hitatsika fa 7 à la puissance 7 ny teny ao anatin'ilay baiboly dia ny insight bible moa zany mazava ho azy izy ty de ahafahanao amina ressource mijery mahazo na commentaire sy ny sisa ao anatin'ilay baiboly raha cliquenao zany tony zao ohatra de mahazo ny strong ianao dia raha ohatra ka cliquenao elaela le izy dia miditra indray ny manomboka izy
manao copie import terminé dia ny site Bible de mahazo ny zavatra rehetrarehetra anao ny historika sy ny sisa ny ao anatiny ny any moa zany ny mahakasika an'izay. Zay zany a ny zavatra azo ampiasaina amin'ity Bible ity. Fa ovaiko ny telefona nataoko amin'ilay telefona anankiray izay nanaovako ny dernière développement zay efa nanako mba hampisehoako antsika zany a ny zavabaovao vita manaraka de iny zany a no amaranako an'izao fanazavana tsotsotra izao. De lancetsika SRCP. Voilà, de ity ndray zany telefona anankiray ty telefona tena fampiasako raha lancetsika ny baibolitsika. Ny zavatra izay tsy hitatsika teo zany zao ohatra meko iny tsy maninona ny zavatra zay tsy nandeha zao ohatra raha misélectionné an'ity copier une plage de verset de hitatsika ty carte postale ty zany ny zavatra vaovao zay mbola tsy nidéployeko any amin'ny Google Appareil ny hitatsika io raha clique an'iny zany de mahazo zavatra tsara tare sahala am'izao ny nanany sarotra iny zany de afaka rehefa azonao iny de afaka akisakisakao ny menu dia mikisaka ianao de afaka sauvegardenao na partagenao. Fa ny tena zavatra nisy zany de azonao atao hitanareo misy modèle maromaro ivoire crépuscule fa afaka misoisir une photo de fond ianao de maka fond anankiray zao tsika ohatra zay fond anankiray mba tsy de sarin'olona fa sao de misy droit d'auteur ohatra andeha haka an'ity ohatra de clique OK de hitanao fa mahazo zavatra sahala am'izay anao mahafinaritra tsara tare de azonao atao sauvegardena izy io. Sauvegardenao de any amin'ny image na partagenao le izy de hitanao partagentsika mail ohatra de copieny de io zany lay izy carte postale mipoitra tsara. Zay zany zavabaovao anankiray voalohany hitatsika azo nampiasaina. De ny faharoa zany ilay satria tsy misy an'iny mode base de données iny hitatsika KJV comparateur ty zany tsy afaka alefako satria misy droit na baiboly BDB. Ity ndray zany de mampiseho micompare ny KJV amin'ireo baiboly hafa. Ohatra zany jerenareo ny Isaia ohatra ny Isaia zany no alaitsika Isaia 7:7 34:12 comparer de hitanao par rapport amin'ny KJV de io izy manao ny comparaison reo zany mot tsy ao misy manao comparaison mot à mot mihitsy izy zany reny le dify misy algorithme BDB ny ampiasaina amin'io reo zany ny omission reto misy changement ve sy ny sisa ka ny antony tsy ahafahana mametraka azy zany de satria misy baiboly BDB ny ESV ny LSB ny NASB misy droit d'auteur daholo reny baiboly reny de zay tsy ahafahako zany mametraka azy. Ity zany tsy ananatin'lay azo apetraka any amin'ny Google Play. De ny hitatsika teo zany zay ny NT Velast Bariana satria tsy nanana an'lay tsy nisy an'lay base de données teo de zay tsy napety azy. Fa ohatra ny KJV Love de Speaker Jesus de mi-clique recherche tsika de lasa izy mitady de io zany zavatra hitatsika ny momba azy raha par grid le izy na alefanao stack linéaire de lasa sahala amin'io ny fipoitrany na le izy jerenao KJV Windows de Windows reo daholo ny zavatra Love nataony Jesosy afaka mijery ny analytique anao distribution par livre ny teony mot ny hit sy ny sisa ary hatramin'ny nareo fa hatramin'ny mametraka izy
ny transition hoe aizany manoana de ny référence croisé ty koa zany base de données manokana zao ty référence croisé ty izay mipetraka nalefa tao anatiny ao zay angamba no azo atoro anareo azo amena de misaotra anareo tsy naharitra ny aino tsy de ila atao ela be loatra izy ty ny azadino ty amy voalohany any tena important micréeva dossier baibolitsika toriteny de teneno amty de zay de vita ny zavatra rehetrarehetra mahazo ny péricoupe anao am'izay fotoana zay rehefa vita iny de azonao ny péricoupe sala am'zao nataotsika zao raha ohatra zao tsika mampiditra ny 26 zao mety mbola tsisy fa raha ny 19 no jerentsika dia efa misy ato tanareo fa tsara tare ohatra zao le izy ampidirinao azonao asina smiley de azonao asina zavatra sala am'zao be de be ina créé tato iny tato ny nanamboarako azy rejerenao enregistré ny zavatra farany natao de hitanao io mbola ao zay koa ny mahafinaritra an'izy ty raha maty tampoka ny telefonanao de enregistré ny isaky ny par seconde le zavatra nataonao de tsy very zany ny zavatra izay nataonao fa ato anatiny ato ny manamboatra azy zay angambany fa de misaotra antsika rehetra naritra ny any ho an'i Jesosy Kristy tompany any ny voninahitra